manondrika hivavaka isika ry havana. Manondrika ampanajana sy ampanetretena eo amin'ny tonga masinao izay ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Mba hiarahabanao amin'izao maraina vaovao izao, hideranao, ankalazanao ary hanome ny voninahitra ambony indrindra ho anao satria Andriamanitra mendrika anao izany rehetrarehetra izany. Andriamanitra tokony hololohavina eo an-tapon'ny lohanay isanandro ianao satria tsara sady mpanao tsara. Misaotra anao zay tompo malala amin'ny fiarovanao anay isanandro ka tsy hoe natratra izao maraim-baovao izao fotsiny izay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao, fa tsapanay tokoa fa mbola afaka niatrika iny herinandro lasa rehetra iny zay dia teo tokoa ny fitahinao, teo tokoa ny fikarakaranao anay, teo ny fiahinao, ny fiainanay ray manontolo Jesosy. Koa misaotra indrindra ankehitriny zay dia mbola navoronao indray eto mba hiombi-bavaka aminao Jesosy amin'ny alalan'izao Zoom izao. Menao ihany koa fahefana Andre ny teninao, koa mba meteza Jesosy hamonto anay tsirairay avy amin'ny fanahy masinao, mba tena hatsapanay fa tena tafaray tanteraka aminao izay. Ary koa mba hahafahanay mandray tsara ny hafatrao satria ny teninao tokoa mantsy Jesosy dia afaka nitsinay izay rehetra lalandiso vitanay teo amin'ny fiainanay. Aza vela hiala maina eto ary izay Jesosy, fa aoka andray misy ameno anay ny teninao satria zany teninao zany tokoa no hanazava hitsilo ny lalanay mba tsy andeha hiraparapa ao amin'ny maizina intsony izay. Dia mitenena aza Jesosy fa mangetaeta ny teninao zay mpanomponao rehetra. Amen. Dia mbola faly miarabantsika tsirairay avy indray ry havana amin'izao maraina vaovao izao, ary koa mbola faly manonona ho antsika tsirairay avy ny fahasoavana no mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny teny izay angalantsika fampahirezana ry havana androany dia izay hitantsika ao amin'ny Nomeria. Ao amin'ny Nomeria toko fahaenina, ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Nomeria toko fahaenina, ny andininy faharoa amby roapolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo. Ovakitsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompon'ny teny. Ary Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe, izao no teny hoentinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Itahy anao anie Jehova ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindrafo aminao. Anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka nome anao fiadanana. Dia ametraka ny anarako amin'ny zanak'Israely izy ary izao itahy azy. Amen. Izany indray ry havana zany andinin-tsoratra masina izany no angalantsika fampahirezana androany ho vatsim-panahintsika eo amin'ny fiainantsika ray manontolo. Ny tsodran'Andriamanitra tokoa ry havana dia tena hevitr'Andriamanitra mazava tsara mihitsy satria tiany ho tsofin-drano avokoa ny olona rehetra mba ho fanehoany ny fitiavany sy ny fahalemem-panahy. Ny tsodrano ihany koa dia fizarana na fanomezana ny fahatsaràn'Andriamanitra mba hampiadana ny olony. Ny tsodrano voalohany izay nampitondray ny Andriamanitra ny Mosesy eto ry havana ho an'ny zanak'Israely dia ny hoe, hitahy anao anie Jehova ka hiaro anao. Zany tsodrano zany dia midika tanteraka ny fiarovana amin'ny mpandroba, amin'ny fanahy ratsy ny asan'ny maizina rehetra. Ary ny faharoa indray dia ny hoe, hampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka mindrafo aminao. Teny mitory fankasitrahana tanteraka ihany koa zany ry havana, ary ny tompo dia ampitondra antsika ny fitahiana ary ny fiadanana ara-nofo sy ara-panahy. Ny tsodrano fahatelo indray dia ny hoe, hanandratra ny tavany aminareo anie Jehova ka nome anareo fiadanana. Midika izany hoe, ho tanteraka ary ho azonao avokoa izay rehetra ilainao, afeno ny fiainanao ary koa azahoana fiadanana ara-batana sy ara-panahy. Hitantsika tsara tokoa ry havana eto fa Jehova zay tompon'ny teny ary Mosesy ilay mpanompon'Andriamanitra ny raha nitondra ny tsodrano ho an'ny zanak'Israely dia tena tsy afaka misaraka tokoa. Isika mpanaradian'Andriamanitra
ihany koa ry havana samy mba maniry azo an'izany fahasoavana fitahiana avy amin'Andriamanitra izany isika rehetra. Samy maniry azo fanambinana ho an'ny taranaka fara-mandipitsika ihany koa isika. Samy maniry azo tsodranomasina avy amin'Andriamanitra ihany koa tsika isan'andro isan'andro. Ko raha tena te hisitraka izany isika ry havana dia tsy afaka miala na mandingana mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra izay nampitondrain'Andriamanitra izany tsodranomasina izany. Noho izany dia tokony isika hanaja tanteraka ny mpanompon'Andriamanitra satria ireo mpanompon'Andriamanitra ireo no iraka ihany koa. Ireo no solotenan'Andriamanitra, ireo no solombavan'Andriamanitra. Noho izany dia tokony notsika tanteraka ankatoavintsika ihany koa ny teny rehetra izay alokan'ny vavan'izy ireo satria afatr'Andriamanitra tanteraka no entin'izy ireo. Izany afatr'Andriamanitra hoentin'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo dia mety hoe fankasitrahana sy fampahirezana, mety koa hoe fitaizana amin'ny fahamarinana, mety ihany koa hoe fanitsiana izay diso, mety koa hoe fananarana fibedesana, mety koa hoe baiko mihitsy mampibebaka atsika, ary mety ihany koa fanratsanana amin'ny fomba maro isan-karazany izay mbola fahalemena mamatotra atsika. Noho izany hoy ny tompo hoe ny zanaka tiana ho izy tsy mba tsitsiana rotsakazo. Tokony tena ho fantatritsika tsara ry havana izany tenin'Andriamanitra izany amin'izao fanarahana an'Andriamanitra izao satria tsy voatery akory hoe rehefa miaraka amin'Andriamanitra isika dia azo teny mandrakariva, azo teny manafosafo mandrakariva, fa mety ihany koa ny tompo hanome atsika teny mahery, teny masika, teny mibedy mba hanairany atsika ao amin'ilay torimasom-pahotana atsika. Satria ry havana tsarovy fa tsy misy tiany ho very tokoa isika na dia ray aza fa samy tiany handova ny lanitra avokoa. Ny tompo koa ry havana dia efa nibaiko atsika mihitsy hoe mitenena fitahiana fahasoavana amin'ny zanakareo sy ny olona rehetra fa nataoko ambavanareo ny teny. Izany hoe ireo mpanompon'Andriamanitra miteny zavatra amintsika ireo izany ry havana dia Andriamanitra mihitsy no mametraka ny teny ao ambavany ho antsika tsirairay avy. Ary izany no mahazava-dehibe ireny tsodrano entimeny ny mpanompon'Andriamanitra ireny. Izany no mahazava-dehibe ireny teny mpitahiana, teny pahasoavana omeny ny mpanompon'Andriamanitra ireny. Apetraky ny tompo tao ambavany mpanompon'Andriamanitra ireny. Fa tena ho amarinina amintsika tokoa ry havana. Tena ho amarinina amin'Andriamanitra ireny raha toa isika koa. Tandremo tsara ry havana, tsy mifanaraka amin'ny eritrerititsika avy amin'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny ka hanohitra ny sitrapon'Andriamanitra izay nampitondrain'ny mpanompony. Fa matoa ry havana, tonga amintsika tsirairay avy ireny teny ireny dia te hanamboatra antsika ny tompo, te hanavao antsika ny tompo, te hampandini-tena antsika ny tompo mba hiverenantsika sy hitodiantsika aminy. Eo amin'ny 7:20 amin'ny nomerotoko fahenio dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe dia ametraka ny anarako eo amin'ny zanak'Israely izy ary izaho hitahy azy. Izany hoe raha toa ny mpanompon'Andriamanitra ry havana hiteny amintsika tsirairay avy hoe ho aminao sy ny ankonanao anie Jehovah Andriamanitra dia tadidio tsara, minoa fa tena hitahy antsika tokoa Andriamanitra satria mahagaga ilay anaran'Andriamanitra ry havana. Mitondra fitahiana sy fahasoavana ny anaran'Andriamanitra ry havana. Ary ny tenin'Andriamanitra tsy mba tenin'olombelona fa tenin'Andriamanitra tokoa. Noho izany tsy maintsy ho toavin'Andriamanitra ho an'izay rehetra mino azy izany. Any amin'ny Kolosianina 4:4-5 dia hoy ny tenin'Andriamanitra manao hoe aoka ny fitenenanareo amin'ny fahasoavana mandrakariva ho mamy sira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Arak'izany baikon'Andriamanitra izany ry havana dia samia mitandrina tsara isika na inona zavatra ataotsika, na iza misy atsika, niza ihany koa resahantsika ry havana dia aoka ny tenitsika ho amin'ny fahasoavana mandrakariva. Satria ny tenitsika tokoa no hanamarinana atsika. Ary ny tenitsika rehetra izay aloka ny vavantsika ry havana dia tadidio fa tsy maintsy misy fiatraikany foana eo amin'izay antefana izany.
na ratsy io teny io na tsara io teny izay avoaka ny vavantsika io. Tandremo sao zatra ny teny faratsiny e, ka hitondra ratra-po, hitondra alahelo, hitondra fahatezerana sy lobo ho an'ny olona izay antefany izany teny avoaka ny vavantsika izany. Na dia tena ao anatin'ny fahatezerana mafy tokoa azy isika dia izao toneniny ny fo e, aleo mangina toy izay teniteny foana, aoka samy anisy fiambenana ny vavany avy, fa sarotra manarina an'ireny teny izay efa solafaka ireny. Ny tena mampalahelo ary mahamenatra mantsy ry havana dia izao, raha toa ka teny indray-bava fotsiny, teny tsy ambina kely fotsiny no avoaka ny vavantsika, dia ampy hitsarain'ny olona ireny, hitsarain'ny olona antsika kristiana ireny hoe ireny ve no mpampanompon'Andriamanitra, ireny no mba mpivavaka. Tena mahamenatra ry havana ary mampalahelo, satria lasa lototsika amin'ny toetra ratsitsika fotsiny ilay anaran'Andriamanitra masina sy be voninahitra isalorantsika. Ao amin'ny mpitoroteny ihany koa, mpitoroteny toko 10, ny 2:12 dia hoy ny tenin'Andriamanitra koa manao hoe soa ny teny aloka ny vavany endro izy, ary ny molotry ny adala kosa mitelina ny teniny. Raha ny marina izany ry havana dia tena ampy andrefesana tsara ny toetran'ny olona iray tokoa hoe endry ve sa adaly ondry io amin'ny alalan'ny teny izay aloka ny vavany. Izany hoe ny fomba fitenitsika fotsiny dia ampy tanteraka tsara hamantarana ny toetrantsika tsirairay avy. Enganeka tsy isy kristianina mbola anjakan'ny fanahy ratsy ao anatiny, ka tsy misy afa-tsy teny feno faratsiana no avoaka ny vavany. Enganie kosa isika ny kristianina rehetra mba ho tempolo ny fanahy masina marina avokoa, ka tsy hiteny afa-tsy teny pahasoavana, hiteny fitahiana mandrakariva. Koa raha kristianina tena maniry fahombiazana eo amin'ny fiainantsika tokoa isika ry havana, dia handeha hiezaka hanao izay zavatra rehetra fanaon'i Jesosy. Izany hoe Jesosy mihitsy no handeha ataontsika fianarana ry havana. Handeha isika zoto hivavaka tahaka azy foana ka tsy ho reraka. Handeha hanao tahaka ny fanaony, hanao soa sy fiantrana ho an'izay rehetra mila izany. Handeha mba hifady hanina tahaka an'i Jesosy koa. Handeha hifona sy hibebaka amin'Andriamanitra mandrakariva. Mba fantatsika moa ry havana fa Jesosy anie raha nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty, tsy nila niditra tao anaty fasany Jesosy, fa teny raim-bava fotsiny no teny hoe ry Lazarosy mifoaza, mitsangana, dia nitsanga ny Lazarosy ry havana. Ny ranomasina sy ny rivotra koa raha nanonja mafy, tsy nila niteny zavatra be dehibe Jesosy, fa teny raim-bava fotsiny no navoaka an' Jesosy hoe nitsahara, dia nitsahatra tokoa ny rivotra sy ny ranomasina. Noho izany, samy miezaka manana ny toe-pony Jesosy ry havana, samy manao izay fanaon'i Jesosy, samy mampitombo finoana an'Andriamanitra isan'andro isan'andro, samy miezaka mifandray bebe kokoa aminy, mifankazatra amin'ny tompo. Fa raha tanteraka tsika tsara izany, ary koa vitatsika tsaka ny siandava ny sitrapon'Andriamanitra, dia hiteny amintsika tokoa ny tompo hoe fiadanana nomeko anareo, fiadanako no avelako anareo. Izany hoe raha tena hita eo amintsika sy ny fiainantsika tokoa ilay anaran'Andriamanitra ry havana, eo amarin'Andriamanitra amintsika mpanompony rehetra tokoa ny teny hoe ny fiadanako no avelako anareo. Izany hoe mahafinaritra avokoa ny fifandraisana eo amin'ny tokantranontsika. Tena iaina ao anatin'ny fifaliana isika, iaina ao anatin'ny fahasalamana tanteraka isika, ao anatin'ny fiadanam-po, ary iaina ihany koa ao anatin'ny fiarovana tanteraka, lavitry ny tebiteby sy ny tahotra. Eny na dia tsy manan-karena akory azy isika, satria ilay anaran'Andriamanitra mahery sy mahagaga no hita teo amintsika, ary vao hita n'ilay devoly mpitondra loza sy fahantrana ary fanampiteny izany anaran'Andriamanitra eo amintsika izany, dia tsy maintsy vaky andositra izy, tsy ahefa na inona amin'ny fiainantsika. Fa raha sanatria kosa reka tsy misy anaran'Andriamanitra eo amintsika ry havana, dia tsarovy ho zava-poana avokoa na ny harem-be izay nanantsika, ho zava-poana ny fahaizana sy ny voninahitra izay heverintsika hitondra fahasambarana sy fiadanana eo amin'ny fiainantsika. Samy aza isika mitoetra tsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mba ahitana mandrakariva ny anaran'Andriamanitra mahery sy mahagaga eo amintsika ry havana, ka mba hanomezan'Andriamanitra antsika fiadanana mandrakizay amin'ny zavatra rehetra, ary koa mba ho tanteraka avokoa ny teny fitahiana, ny teny fahasoavana izay naloka ny vavantsika ho an'ny ankonantsika rehetra,
ho any manodidina antsika rehetra satria efa tsodrano nomen'Andriamanitra antsika izany rehetrarehetra izany. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen. Ivavaka isika. Mankasitraka indrindra mpamonjy tianay sy mpanafitra anay fa nampahafantarinao anay indray androany fa nitsodrano omenao isan'andro anay amin'ny alalan'ireny mpanomponao ireny. Mpanompo izay notendrenao hitondra ny teninao dia mihoatra noho ny avoana mandrakizay sy ny zavatra mahafinaritra rehetra tokoa. Nampahafantarinao anay ihany koa androany Jesosy fa tsy ho fady tsy ho tanteraka aminay izany tsodrano nomenao izany raha tsy hita eo aminay sy ny fiainanay ny anaran'Andriamanitra mahery sy mahagaga. Mba hanampy anay eo amin'ny fiainanay, mba hiaro anay ihany koa amin'ireo fahavalo mpitondra loza sy fahantrana. Nampahafantarinao anay ihany koa androany Jesosy fa ireny mpanompon'Andriamanitra olom-boafidina no tendrenao hitondra ny teny fahasoavanao anay ireny dia tena olom-boafidinao, solo-tenanao ka tianao tokoa izay mba hanajany izy ireny, mankatohany izy ireny ary ino izy ireny satria ny teny rehetra izay laoka ny vavany dia teninao Andriamanitra. Saotra Jesosy satria matoa tonga aminay izao afatrao izao dia mbola te hanovanay ianao, te hanamboatra anay indray ianao satria mianjaanja eo anatrehanao tokoa Jesosy fa nataonay tsinotsinona ny teny aloka ny vavan'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny. Mety tena tsy ninonay mihitsy aza Jesosy ko mamelany elokay tompo malalo mamindrafo aminay fa nanao fahadisoana tanteraka teo anatrehanao izay. Raha tokoa mantsy ka nanao tsinotsinona n'ireny mpanomponao ireny izay, raha toa tsy nankatoa ny afatra nentina izy ireny izay dia tena ianao mihitsy Jesosy malala no tsy nahajainay, ianao mihitsy no nataonay tsinotsinona, ianao mihitsy ny tsy ninonay teny koa miantra anay tompo. Hamboary izay ary sokafy isan'andro ny masom-panahinay. Jesosy mba tena hatakaranay ny sitraponao, mba hankatoavanay ihany koa ny teninao, mba hanajanay ireny olom-boafidinao ireny satria izy ireny tokoa no solo-tenanao, solom-bavanao. Mankasitraka ihany koa tompo malala fa na dia izay kristiana mpanaradianao aza dia nampianarinao isan'andro fa tsy teniteny faratsiana amin'ny olona manodidina anay, mba hiambina mandrakariva ihany koa ka nisy fiambenana amin'ny vavanay satria ny teny rehetra izay laoka ny vavanay tokoa dia tsy maintsy hitondra fiatraikany be dia be eo amin'ny olona izay manodidina anay. Ataovy tsaroanay foana Jesosy fa teny ratsy iray avoaka ny vavanay fotsiny dia tena hitondra rahatrapoa, alahelo, fahatezerana na ho an'ny ankonanay izany na ho an'ny manodidina anay rehetra ihany koa izany. Ko ampianaro izay Jesosy malala hanao ny sitraponao, ankatoy izay rehetra didinao mba hitana ny anaranao masina tokoa eo aminay ka izay teny pahasoavana ambarany vavanay rehetra tompo dia mba ho tanterahanao avokoa ho an'ny ankonanay, ho an'ny mpiarabelona aminay satria teninao izany. Amen. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany. Raiso ny tsodrano avy amin'Andriamanitra raitsika. Ho aminareo aneny fiadanana ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo. Ny fahasoavana ny eo aminareo izay rehetra tian'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana sy mety levona. Ho tanteraka tokoa n'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.